tsy teny hoe iza le olona ary avy aiza nangataka renseignement tamiko hoe afaka miara-miasa ve tsika sy anao fa misy ahiahy ho an'ny Madagasikara ao arinao projet ho lasa foyer afahana manomana ny olona ho amin'ny terrorisme international. Vazaha teto Europe no nanatona tsy fantatro olona io ni d'Adam et Ève. Izao korotana politika ao amintsika izao flou vide diplomatique dia tsika koa moa mahantra monsieur le ministre premier ministre Ert Salama mahantra tsika ça veut tout dire hein? On a besoin de pécule, on a besoin d'argent pour payer les 310 000 ariary chaque fonctionnaire, on a besoin de pécule pour payer la haute cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Tsy maintsy vokisana daholo reo aizany vola nefa ozytsika hoe tsy manam-bola Madagascar. Donc on est en danger dans le sens hoe tandremo ny fankapana manam-panahy ny resako eto olo kendry ianareo, olo mivavaka ianareo, zay moa amidinareo aminay, olon'Andriamanitra ianareo, tandremo ny varotra ny tanindrazana, tandremo ny varotra ny tanindrazana en échange des pécules pour les fonctionnaires, en échange des pécules pour la haute cour constitutionnelle corrompue depuis toujours. Désolé amin'ny HCC. Miarabantsika rehetra nanao anty live, hanao anty live spécial tia. Eto aho zany dia mandray roa ny live zay ataoko eto sady fanokafa-tsaina sy fanokafana eritreritra ho atsika vahoaka malagasy zay lazaiko tamin'ny maraina le hoe majorité silencieuse. Za zany eto de miantso tonga de miantso fiantsonana lefaka meloha alohany anazavako miantona anaovako anty live ty, miantso antsika tompon'ny fahefana rehetra, ny tompon'ny fahefana tsy fanjakana fa isika majorité silencieuse nefa, zany hoe ianareo mana-pahaizana aty ampitan-dranomasina miasa any amin'ny banque mondiale, miasa any amin'ny ONU, miasa any amin'ny sehatra iraisam-pirenena le tsy mahazo miteny satria nareo tratrany atao droit de réserve, ce qui est normal amin'ny lalàna ny organisme international, kanefa misy raha malagasy mikorina ao anatinareo, ho anareo no hanaovako ty live ty androany. Za zany eto tena spécifique tsara zany hoe chirurgical ty live ty, mitodika ho anareo malagasy tratrany atao droit de réserve, diaspora sy diaspora rehetra, fa ianareo malagasy manana poste clé amin'ny organisme international, miasa amin'ny ambassade, miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena, miasa amin'ny tafika any ivelany nefa malagasy, na ianareo malagasy be bokotra miasa amin'ny tafika eto Madagasikara satria resaka souveraineté nationale no zavatra resahako eto, ary eto no ampisehoanay aminareo fa zahay tsy mitovy amin'ny parti politique rehetra mandany andro juste pour avoir une poste, fa zay eto de mana sacerdoce amina souveraineté. Mahasaroty ny anay gardien de la révolution loatra ity souveraineté nationale ty, sujet tsy resahany antoko politique au Madagascar ty, fa ny resahany antoko politique au Madagascar de hoe fiaraha-mitatany gouvernement te assemblée nationale zay resaka zany ihany koa, fa ity no tena priorité ho anay. Ka dia miantso alefako mialoha ho anareo zany no angatahako fiaraha-miasa, ampio aho tena ataoko hoe zaho aloha, ampio aho hiaro an'ity tanindrazantsika ty, fa tena c'est le moment ou jamais mila anareo Madagascar. Tsy mahazo miteny anareo, fantatro zany, tsy mahazo manao réaction anareo eto amin'ny Facebook, fantatro zany, fa manana marge de manœuvre ianareo, manana information ianareo, manana données ianareo, ity aho ampiasao, ity aho mpanomponareo, ity aho manaiky hitondra ny teninareo, tsy hoe teninareo fa apitany afatra hamoazana ny sainy malagasy ny amin'ny atao souveraineté nationale. Zay ny fanokafam-bavony hiditra amin'ny plat d'entrée am'izay tsika. Nanofy ratsy aho alina, ozanareo ina koa zany atao pasteur zany, ina mahatonga amin'ny teny hoe nanofy ratsy aho tamin'ny alina,
dia manao parodiany Martin Luther King. Ozy Martin Luther King, I have a dream. Zany hoe nanofy aho. Zany ndray tsy miteny hoe nanofy aho fa j'ai fait un cauchemar. Nanofy ratsy. Matetika moa ny olona manofy ratsy après ny fahitana ohatra mijery télé izy, mijery film izy, miresaka tantara mpamosavy na resaka ohatra horreur dia mialina iny manofy ratsy. Dika zay matoa nanofy ratsy dia misy zavatra miaodiaody ao anatin'ny lohako noho ny zavatra hitan'ny masoko sy reny sofiko avy aminareo justement une partie anareo le lazaiko teto fa mbola anao antso amin'ny hafa rehetra. Ina ny zavatra tsikaritra reo amin'izao fotoana izao Madagasikara amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ina ny zavatra tsikaritra reo eto Madagasikara amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tena anaovan'olona valsa va-et-vient Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny nanesorana ny Andry Rajoelina, misy miteny mihitsy ara moa mpanao Facebook eto hoe nobataina ta Madagasikara i Rajoelina, zany hoe misy force extérieure zany miditra. Peu importe zay fanazavana hoe ka satria zao ka satria démocratie, tsy miraharaha zany fa matoa nanana fahefana niditra ny bataina teto dia misy fidiran'ny olona ivelany teto Madagasikara. Nanomboka teo arao tsara le film. Dia avy eo nanomboka teo koa ny fivoahana tany Dubai. Izay lazaina fa hoe voyage stratégique. Tamin'izay fotoana izay misy resaka hoe niona tamin'olona anankiray atao hoe Eric Prince izy iny. Tsy voyage officiel fa avy eo lazaina hoe officiel nefa misy ihany moa ny officieuse sy ny officiel, n'est-ce pas? OK? Toizantsika ny film, tsika tsy manao commentaire fa mamerina ny zavatra misy. Nanao fanambarana monsieur Siteny Randriana Soloniaiko nanamarina, ataoko hoe nanamarina ny antony nidiran'ny force russe tao Madagasikara. Satria tsy azo afenina intsony le roplanina fa tazana. Dia misy resaka nandeha, ataoko hoe resaka nandeha satria za tsy nanatry maso. Mba tsy lazaina hoe za mamolona, misy resaka nandeha hoe misy fitaovam-piadiana niditra tao Madagasikara. Ary misy miaramila avy any ivelany niditra tao Madagasikara. Saminareo daholo ngamba antsika, je ne vous révèle rien. Fa tsy any ny important. Toizantsika ny vaovao. Tonga koa ny délégation américaine amin'izao fotoana izao ao Madagasikara. Zay anao tsara les valses. Les valses aty les danses. Tonga ny frantsay, tonga ny russe, tonga ny américaine. Hatreto c'est normal. OK? Dia nanomboka teo amin'izay le nofiratsika. Le nofiratsiko dia zao hoe fa inona no mampikirapaka ny reto firenena tandrefana sy tratsinanina makaty Madagasikara. Amin'izao fotoana izao. Tsy hoe hatramin'izay, mety hiteny fa hatramin'izay eny sy fifandraisana. Tsy any, aza noyena les poissons satria misy spécialiste an'izany mantsy ireo miseho azo intellectuel ao Madagasikara sy aty ivelany ka hibrouiller resaka lalàna diplomatique. Tsy any ny resaka, fa ny zany les synchronicité ny fotoana no manaitra. Ina ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao, ny zava-misy ao Madagasikara dia satria tsika ao anatina période de flottement. Zany hoe sady tsy république tsika ary tsy mbola tena transition fa nisy ny teny aza ny amin'ny fitondrana hoe mbola ho any amin'ny teteza mihitsy tsika. Zay le teny nampitondrana anazy mbola ho any amin'ny teteza mihitsy tsika dia zay vao ho any amin'ny république manaraka. Zany hoe misy vide diplomatique zany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary aza diny fa ny vide diplomatique c'est du pain béni ho an'ny force extérieure. Tsy mazava ny ligne diplomatique fa hoe atao mody hoe tous azimuts, non alignés, tsy haiko, hoe miara-miasa amin'olona rehetra tsika. Zay zany no langage diplomatique. Fa dans la réalité, misy vide diplomatique tsika. Satria anaty période sady tsy transitoire ny tsy république fa refondation. C'est quoi? On ne sait pas. Nous zany rehefa ao anatin'io dia miazakazaka ny force extérieure. Zay ny ray. Faharoa manarakaraka an'izay, tsika aza variana fotsiny amin'ilay resaka hoe volamena, nisy nanondrana volamena, ny arem-pirenena, ny pétrole, ny gaz. Ity misy enjeu anankiray international zay tsara ho fatatsika
lazay ny mpanao gazety zay nakako ty source ity hoe sahirana ny firenena tandrefana am'izao fotoana zao noho ny resaka immigration pardon. Azonareo ny immigration zany hoe le mpitsomponenana manerana zao tontolo zao mila aparitaka ny mpitsomponenana manerana zao tontolo zao ka ny mampatahotra za tsy miteny hoe fa zay fa ny nofiratsiko no zaraiko mialoha ary tonga de tiako hipakany aminao mon colonel sy anao nareo amin'ny fitondrana ny mampanofiratsy de zao hoe rehefa ao anaty vide diplomatique ohatr'izao Madagasikara mbola tsy ao anaty transition nefa mbola tsy ao anaty république fa hoe refondation zany tsy fantatra hoe comment qualifier ça fa zavatra vao niforonina zany hoe anatina flou tanteraka dia sao lahy tandremo rokorokiny reo firenena tandrefan'ireo hanariny zareo ny fakony Madagasikara satria fanao ny zareo tsara mihitsy hoe tsy lazaina officiel fa officieusement any ambadika fa mody hoe rehefa tonga ty amintsika reo firenena tandrefan'ireo dia hoe ao anao filazana zany hoe misy fiaraha-miasa diplomatique relation bilatérale de ny zavatra officiel no ampahafantarina antsika fa fanao zareo amin'ny tany maro aty Afrika sy any amin'ny tany hafa ny hoe ohatrinona nomena anareo na inona ny tadiavinareo fa ekeo ny andraisana immigré any aminareo zany hoe le mpitsomponenana le tanareo le tsy hitan'izay asiny azy nefa izy any aminazy zany de mila liquidena reny immigré reny ka sao lahy za tsy miteny hoe fa zay mety efa zay fa mety nanofiratsy ho aza sao lahy ka lasa arina tia Madagasikara ireo vahiny tsy ilainy zareo immigré satria zareo am'izao fotoana zao mila manary dia sao atao proposition ho an'ny Madagasikara zavatra zany ny antony de satria eto amitsika eto zany de manana roatra am'izay eto amitsika de mbola tsy mazava ny resaka droit d'asile mba mangataka zay ho anareo solo-bavambahoaka ny Madagasikara sy anareo mpahay lalàna rehetrarehetra manahoana mba hampafantaranay vahoaka malagasy ny amin'ny droit d'asile eto Madagasikara satria mantsy ny zavatra tsy karitray vahoaka rehefa miditra ivato za zao rehefa manao vakansy any Madagasikara dia barana ny fidiranao Madagasikara il suffit mandoa droit taxe visa eo ivato izay raha tsy diso dia vita tsy ohatratsika makaty ivelany manao taratasy be ary mbola tsy fantatra na oke na tsy oke manahoana ny resaka droit d'asile any Madagasikara mba te hanana valiteny am'izay zavatra zay ray zay ahoana azadino fa rehefa ny foanana Guantanamo sy ny reo toerana fametrahana reo olona tsy tiany zareo nefa reo olona reny mety manana problema amina resaka judiciaire sy resaka affaire tsy milamina hitanareo reny affaire terroriste reny tsy ilainy zareo de ariny ka sanatria sao de tsika no ataony zareo fanaripako hanarinan'ireny danger na international ireny ilaza zavatra aminareo anankiray tsy tokony ho teneniko ty zavatra fa ho teneniko ihany efa nisy olona nanatinahy teto Belgique tsy hiteny hoe iza le olona ary avy aiza nangataka renseignement tamiko hoe afaka miara-miasa ve tsika sy anao fa misy ahiahy ho an'ny Madagasikara ao arinao projet ho lasa foyer afahana manomana ny olona ho amin'ny terrorisme international vazaha teto Europe no nanatona tsy fantatro olio ny d'Adam et Ève ao ve dikan'izay zany sao lahy isy anararoatra izao korotana politika ao amintsika izao flou vide diplomatique de tsika koa moa mahantra aozy monsieur le ministre premier ministre Eritsalama
Ça veut tout dire. Hein. On a besoin de pécule. On a besoin d'argent pour payer les 310 000 arrières chaque fonctionnaire. On a besoin de pécule pour payer la haute cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Vokisana daholo reo. Aizany vola. Nefa ozytsika hoe tsy manam-bola Madagascar. Donc, on est en danger dans le sens hoe tandremo ny fakapana. Manam-panahy ny resako eto olo kendry ianareo. Olo mivavaka ianareo. Zay moa amidinareo aminay. Olon'Andriamanitra ianareo. Tandremo ny varotra ny tanindrazana. Tandremo ny varotra ny tanindrazana. En échange des pécules pour les fonctionnaires. En échange des pécules pour la haute cour constitutionnelle corrompue depuis toujours. Désolé amin'ny HCC. Ka saody ny fakofakon'olona avy any an-dafy any no tambiny ho an'le vahoaka malagasy. Reny mpanapokapoka bombe rany io ho atsipin'olona aty io lesy mba raiso any reny fa tsy tiana any États-Unis, tsy tiana any Russia, tsy tiana any Frantsa, io mba raiso any. Ina ny ilainareo amboarina jirama, amboarina ny rano, amboarina ny lalana. Sao alay mpanahy, aleo rangaty zay miaritra délestage to zay mandray an'ireny olona reny. Na de lazaiko zay afaka mitorabato anareo. Je préfère miaritra délestage to zay hiara-monina amin'ny terroriste eto amin'ny fireneko hamoniny taranaka malagasy. Mba manana ny fierté ihany malagasy mahantra, mais on est pauvre, mais on est fier d'être malgache. Fa tsy hoe ka zay mila jirama, ka zay mila rano, ka zay mila fahanana ny fonctionnaire, ka zay mila omena vola ny HCC, dia andefitra am'izay ianareo tandremo enganeo aloha za aloha mbola le nofiratsiko no zaraiko dia tsy maninona rehefa tsy misy izy arabaso rabatsara fa lazaiko any le nofiratsy. Fa za mbasy ndraindray rehefa manofiratsy zay dia ndraindray ohatrany mampatahotra aly izy fa ohatrany tanteraka avy eo. Ka ny alefako mialoha mba tsy hananany ratsy. Les droits d'asile amafisy solombavam-bahoaka ny Madagascar. Fa tsy leozanareo miady hoe iza ny esorina, iza ny ampidirina, iza ny tendrena, iza ny auto PS, iza ny auto PM, il y a un problème plus dramatique que vos chaises. Désolé. Arrêtez d'être égoïste. Regardez la nation. Jereo ny firenena. Tandondondozany vahoaka malagasy sy ny zanaka malagasy. Ajanona ny fitiavan-tsaizanareo io loha. Il y a priorité des priorités. Fa ataon'olona valy sa ohatr'izao Madagasikara, vahoaka sy miditra le Madagasikara. Tsy hitako tsony le souveraineté le firenena. Avoay ahoana ny droit d'asile amafiso de mizao ahoana ny resaka le resaka to le hoe le vide diplomatique fa tsy atao fotsiny hoe miara-miasa amin'ny firenena rehetra tsika. Misy firenena tsy azo iara-miasa mihitsy ka mialatsiny misy tsy azo iara-miasa mihitsy satria fantatra ny tambiny ekena hoe tsisy anomenao gratuit fa mba lanjalanjao ihany mandeha am'izay ny éthique de responsabilité et éthique de conviction. Éthique de responsabilité et éthique de conviction. Fantatra tsara fa tsy maintsy misy zavatra tambiny io. Ary zany tsy maintsy manaiky an'izany tsika malagasy aza manofinareo. Tsy misy mpitondra parfait zany. Eto ndray tsy manao avocat gagany ary to manao avocat ny mpitondra ndray pasteur. Non, je suis réaliste, je suis pragmatique, j'ai les pieds sur terre. Je sais comment le monde fonctionne. Il n'y a jamais de cadeau. Par contre, le moindre mal no tadiavinay malagasy. Inona ny moindre mal? Sécurité nationale aloha. Sécurité nationale mbola ambony. Ka tsy zao fakofakon'olona rehetrarehetra avy any ivelany zao no ampidirina eto Madagasikara. Ho tambiny ny hanomezana vola be ho atsika. Tandremo fa raha sanatrika misy zany zavatra zany. Raha sanatrika hisy zany ka hisy proof, za zao mihitsy mitarika ny vahoaka malagasy ikony. Ataoko mazava be zany resaka zany. Za zao mihitsy nitarika ny vahoaka malagasy ikony. Mare tsara, za zao mihitsy nitarika ny vahoaka malagasy ikomy. Raha sanatrika hisy zany any aoriana, niza mpitondra ao Madagascar. C'est pas une menace, c'est une promesse que je donne.
une promesse. Engane mba hanofo ratsy fotsiny adozonareo nofo anao paster irariko mitsiko nofo ririna fa aza hisy ane zany rapitso ka isy mpanao gazety mediapart tanava investigation namoaka zavatra hoe misy n'olona niditra teto Madagasikara zao tambiny zao. Tena mialatsiny tena mialatsiny je serai l'espion de Dieu, Dietrich Bonhoeffer. Irotsakatsehatra hoe non, tsy vonoana vahoaka malagasy, tsy amidy ny fireneko. Teniko zay et je l'assume parfaitement. Atao tramin'Andriamanitra no miresaka io, atao am-piangonana io, sao de verinareo fa hoe manao buzz. Atao am-piangonana no miteny. Donc je parle en tant que pasteur et en tant que moi-même. Engany eo tsisy zay ny amisy ampisanany ratsy ny aviny soa toizako le izy. Mahatonga amin'ny tena zany manso de zao efa nisy raha tadidinareo zay nijery ny site taloha nakasary olona mialatsiny tsy hoe sanatria rasista so misy amadika ny propos ako indray tavaratra hainareo zany tavaratra zany aminay aty Eropa aty avy any faritry ny zala magrebiny tsy fantatra tonga atsokosoko tao Madagasikara efa ela be tsy tadidiko tamin'ny fitondran'ny radio Lizay sa fitondran'ny iza tany aloha tany de nisy namoaka nakasary hoe fa izy reto ary aviaiza de nameno niditra tany amin'ny tsy tao ivato niditra izy raha tsy diso fa tany raha tsy diso tsy tadidiko le toerany mba tsy teniteny foana de tamin'izay fotoana zay fa nisy nametra-panontaniana mpanao gazety hoe fa izy reo aviaiza reo ary anao ineto reo tsisy valiteny hatreto. Donc zavatra efa fanaon'ny olona io fa inona le tambony. Ny situation locale koa de misy vide juridique au Madagascar. Ahoana ny législation malagasy ry député miseho anareo mahay ny amin'ny atao hoe accueil des réfugiés, inona ny lalàna législatif si juridique ny amin'ny accueil des réfugiés izy ahoana io? On a droit de réponse. J'interpelle l'Assemblée nationale mba avoiny lalàna ary manona ny mise en application nio resaka vide juridique ny amin'ny accueil des réfugiés. Efa zany maty zao ny rivotra mitsoka géopolitique ty rahalahy tsika tsy afaka miala amin'ny contexte mondial. So nareo varina amin'ny combat de bas étage au Facebook ty ny tena combat ngeda be ty zavatra resako anareo ty satria iakinan'ny souveraineté ny firenetsika. Et qui dit souveraineté, sécurité. Oui, itsoro misaotra anao nanome an'ilay filazana. Ahoana le vide juridique, ahoana ny législation mizany zavatra zany, mila zany zahay. Zao mantsy. Mpanao gazety atao hoe NP ao am'izay d'info 974 ny teny hoe Madagascar am'izao situation zao dia point d'appui stratégique aty amin'ny océan Indien am'izao fotoana izao. Point d'appui stratégique ny firenendehibe aty amin'ny zone de l'océan Indien. Satria nahoana ny contexte mondial am'izao fotoana zao dia ny hoe ny route commerciale classique et traditionnelle rehetrarehetra dia fragilisé noho ny guerre en Ukraine sy ny tension misy en Méditerranée. Dikan'izay zany tsy maintsy rejouer daholo ny carte. Donc aty amintsika hatram'izao tena tsy misy lalàna mazava ozy izy ny responsable amin'ny namanay amin'ny diplomatie maritime ka io le responsable diplomatie maritime hoe misy flou amin'io diplomatie maritime aty Madagasikara. Dikan'izay zany occasion tsara mihitsy ho andry zareo io hoe ahoana ny point d'appui amin'ny zone stratégique Madagascar sy ny zone de l'océan Indien. Ary en cas de perturbation ozy izy ny journaliste satria amin'ny canal de Suez, en cas de perturbation amin'ny canal de Suède dia tsy maintsy micontourner aty amin'ny faritra misy atsika aty
ao amin'ny Cap de Bonne Espérance de mitransite ao amin'ny canal de Mozambique ny navire rehetrarehetra en cas de satria ny olona matsy rehefa migérer dia gérer c'est prévoyer donc en cas de perturbation ny canal de Suez satria tsy fantatsika ny évolution ny conflit mondial dia alternative isika alternative Madagascar ka izay no zaraiko eto je ne demande qu'avoir tort satria tsisy maniry an'izany kanefa ny aya tsy havanana ny amin'nykitsongona ny maty tsy adevenana ny velona de zay no mahatonga ahy miteny eto anatry anareo zao fantatro fa tsy afinaritra anareo plelaka rehetra ty zavatra teneniko ty za tsy mitady bravo fa za matahotra an'le ranga ao ambony ao hoe zarao zay zavatra mampanahy anao rôlako zany ary on s'attend déjà à recevoir les foudres satria ty matsy tsy kilalaon-jaza fa ty zao lazaiko anareo am'izao situation ianany Madagascar zao tena miteny ny vola hitanareo tsara angamba reny scandale mivoaka amin'ny Facebook am'izao reny diso fanantenana dolo tsika diso fanantenana dolo tsika ny amin'ny olona sasatsasa zay nieritreretina hoe hiady ho fama rehetra satria miteny ny vola miteny ny vola ka tsy azo sous-estimeny io no zany hamarana ny laiviko miantso azy zany ny malagasy zay manana poste clé rehetrarehetra amin'ny resaka diplomatie internationale ty amin'ny sehatry ny tafika amin'ny sehatry ny organisme international nefa nareo manana droit de réserve tsy mahazo miteny ty ny mpanomponareo azonareo atao ny contacter raha sanatry ka misy vaovao ratsy ho an'ny firenetsika tena diso anatrehan'ny tantara ianareo ary diso anatrehan'Andriamanitra nareo raha manao rétention d'information tena veriko ndray raha matahotra nareo le hoe ka zay manana ny asanay zay zao zay tsy mahazo miteny fa sao de voroka sao de zao sao de ty sao de ry oui je comprends parfaitement ary za tsy adala zay mahatonga miteny hoe je suis là je suis prêt à relayer les informations par contre avec des preuves et des données manuscrites fa tsika tsy manao resaka podrefitra fotsiny tsotra tompoko dia mahazo to daholo mialatsiny nanelingely andro atoandrotoandro sy nampiandry anareo teto elaela fa noho ny toetrandro dia voatery aho tsy maintsy nampiembotra kely mankasitraka tompoko masina ny tanindrazana gardien de la révolution